faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy amin'ity maraina ny alarobia efa ndresako teo hoe amin'ny 6 eo de amaly any le pejy Petsambava misy rangaray na tovolahy ray zay any ivelany any miresaka ao zany misy poste na vokany makasika ny Christine Razanamahasoa, Kofaly Daya, Colonel Michael lazainy fa mafia zany reo olona reo. Zay zany le resany ao raha tsy diso koa mbola misy hoe l'Antropotomanga ao anaty le zavatra andresany ao. Tiako resahana aloha atsika rehetra ray volana zay ny lasa. Zany hoe ray volana zay ny lasa, ray volana mahery kely zay ny lasa no tsy nahateo ny fitondrana teo aloha na nampiongana ny fitondrana teo aloha na ihany koa na lasa fitondrana teo aloha. Ray volana mahery aty aoriana sika manatiny mbola miezaka manarina sy mametraka an'ireo directeur na taliany amin'ny ministera ny fitondrana vaovao ny gouvernementa akoatr'izay miezaka mijery an'ilay olam-bahoaka izay nandritra ny taona maro. Zavatra tsara ho fantatra aloha zany ho atsika dia nisy fanovana teto, nisy fiovana teto. Raha ohatra ka ny aino ny fitondrana teo aloha, raha ohatra ka ny aino ny filoha teo aloha, de tsy tahaka izao nahazo an'ity tanindrazam-balalantsika ity, tsy tahaka izao nahazo ny firenetsika. Raha ny aino ny fitondrana teo aloha, de tsy tafaverina teto ry faniry Soerinaivo. Tsy misy ry Colonel Michael zay mitondra ny fanavaozana amin'izao fotoan'izao. Tsy nivoaka tany amponja izahay, zay nogadraina tany amin'ny fonjana Tanimora. Be dia be zany ny fiovana tao anatin'izay ray volana zay. Ny zava-misy ho anareo olona ny fitondrana teo aloha. Fantatra be anareo hoe avy aminareo le zavatra miainga, satria zao tsisy ray volana, tsisy roa volana, tsisy enim-bolana akory de tazana fa misy olona miresaka eny amin'ny tambazotra. Ny zavatra ataon'ireo olona ny fitondrana teo aloha na ny fitondrana teo aloha de miezaka mampiteny olona mba entina ilazana fa tsy ry zareo lay miteny de asiny olona hafa mihitsiny manao publication amin'ny Facebook de mamely an'ilay fitondrana izay manao ny fanavaozana amin'izao fotoana. De entina ilazana hoe tsy ry zareo reo fa mangina ry zareo fa olona hafa mihitsy no milaza fa mahita tsy fahatomombanana tao anatin'izay ray volana mahery nipetrahany zao fitondrana zao zay. Tiako tenenina ho atsika mpanara-baovao, ho atsika mpiantsihatra ety amin'ny tambazotra, aza mety korotanina ny saitsika fa ny tena mafia de nivarotra tanindrazana. Faharoa, misy mafia mihoatra ny zavatra nitranga tamin'ny fifidianana reny le. Ny fotsy, ny mainty avadika fotsy, ny fotsy avadika mainty. Fifidianana farany tsy nanjary indrindra nandritra ny taona no mitranga teto. Reny natao hoe sistemana mafia. Tsy misy zavatra marina zany tsony. Ary zany ny zavatra saika napetraka teto Madagasikara, fitondrana mpanjaka. Zany hoe tendrena fotsiny. Misy mafia mihoatra ny reny famoahana volamena tao amin'ny banque centrale reny re. Eto de miteny fa ivoaka tsy ho ela fa misy pasteur amina fiangonana sekta izay tafiditra tao anatin'ireny resaka volamena re. Misy oronam-peo, misy video miparitaka any. Ary ivoaka sa video zany. Ivoaka sa oronam-peo zany ny amin'ny hoe volamena na eny atao amin'ny banque centrale zany volamena zany, nitadiavana mpividy. De tsy menatra mihitsy le olona miteny ao anatin'ilay izy fanomezana avy any amin'Andriamanitra hono le volamena zany. Tsy maintsy ivoaka sa zavatra zany ary tsy maintsy ho hitatsika zany satria zavatra miparitaka manomboka miparitaka tsikelikely azy zany video zany. Sanamoka zany ny olona teo aloha fa ho sahamoka zany ny olona satria zao zay le fanavaozana. Eto mitodika manokana am'le hoe Petsambava moa zany anaran'le pejy misy namana miresaka video. Tsy fantatro mihitsy zavatra misy eto Madagasikara. Ny information resahanao aloha de diso. Lazainao fa fianakavian'i Christine Razanamahasoa le Kofaly Daya. Lazainao fa olona mafia reo olona reo. Ry Christine Razanamahasoa kolony olona victime fitondrana teo aloha daholo le olona lazainao reo ka aza fitahana le saim-bahoaka. Colonel Michael de nenjea fitondrana teo aloha
tany amin'ny taona 13 tena tsy hafa Kristina Zarimaso victime fitondrana teo aloha ary mbola ilay olona lazainao io de mbola mamy Ravatomanga nanentsika azy. Tiako no milaza amintsika rehetra manaraka ny pejy sy manaraka ny vidéo ty fa le olona lazaina fa mafia dia anisany vinahitana ny fandresena sy ny nandreseny ny tolom-bahoaka io. Manaova fanadihadiny nareo, manaova recoupement nareo an'ireo olona zay efa lasa ministra ny sasany ary mbola vao tendrena ny sasany fa nanana anjara biriky lehibe nanafitra ny Madagasikara ny olona zay lazaina fa olona ratsy. Ezahana potehana izy eny amin'ny tambazotra satria maninona izy no ny saha voalohany nametraka plainte contre ny membre Ravatomanga tao a Maurice ny 13 octobre. 11 octobre membre Ravatomanga no nitotona tao a Maurice 13 octobre no nipetraka plainte ny Koufali Daya contre ny membre Ravatomanga. Manao recoupement nareo tao ary iny fitoriana napetraka Koufali Daya iny nampidéclenche ny affaire ny membre Ravatomanga rehetra tao a Maurice. Enjehany izy ny amin'ny hoe resaka hoe fiarahana tamin'ny panina ankehitriny fa zao tsara ho marina fa victime koa satria tsy mbola nisy ny proof mazava ny lazana fa tao anatin'izany tambazotro zany reo fa affirmation gratuite ny resana teny amin'ny Facebook teny fotsiny. De enjehany tiako tenenina zany anisan'ny vinahitana nafana nanala nireo zona mafiaka eto Madagasikara ny olona zay lazainy. Manaova recoupement nareo averiko de manaova fanadihadiana fa mafy ny ainatsika ataoko hoe 3 volana lasa fotsiny teto Madagasikara teto. Mafy saingy zao misy fiovany eto, misy fanovany eto. Tsy adala akory ny vahoaka, ny zavatra tokony ataotsika de mametraka balizy. Ahoana ny ametrahana balizy tsy iverena ny zavatra tahaka reny pension tepremission. Nisy mafy ohatrany ny fitondrana iny laza fa mafy ohatrany ny fitondrana Andro Rajoelina iny ve fa rehefa tonga ny lera de tsy mpindiny olona ohatra zao izay 3 herinandro tiako tenenina ny vahoaka malagasy to de malala zavatra ary manara-baovao. Na de miezaka ianareo olo ny fitondrana teo aloha mampiteny olona maro isan-karazany ho anay zany zao ho anay mpanao gazety, ho anay influenceur, ho anay lanceur d'alerte ety amin'ny tambazotra de mandinika hoe makay zany zany fa ny zavatra tsikahatra tao ao de mampiasa olona ny olo ny fitondrana teo aloha ampitenenina mba hitanay ilazana fa tsy ry zareo ilay miteny. Gaga ianao misy campagne na communication manenjika ny tiana realy tena hoe anaovana dénigrement mihitsy. Tenako zao de anisany natsony olona fa amelany ny tiana realy fa nanao inona moa zany ny tiana realy de anaovana campagne na ohatrany iza le matahotra ny fiverenana ny tiana realy eto Madagasikara nanaovana campagne ana dénigrement ohatran'ireny de mazava be le izy fa ny système na mafia ny réseau na mafia misy teto Madagasikara zay teneniko anareo teo zay tsisy zavatra manjary ny eto tsisy lalàna zany tsony teto fa atao ny fifidianana de forcena fotsiny hoe rehefa ity atao tsy maintsy atao lany io mitory ianao eny amin'ny fitsarana tsy mahita rariny ianao na de mandeha recours première instance cour d'appel la cassation resy foana ianao zany zavatra zany ny ilaina fanavoazana. Isorana manokana amin'ny ministra ny fitsarana am'izao zay miezaka tsy kelikely manatsara ny rafi-pitsarana eto amintsika eto. Tiako tenenina zany mila fanavaozana i Madagasikara. Marina fa tsy mora ny manao zavatra fa ny zavatra tokony ataotsika de miezaka manoana sy manampy azo fitondrana amin'izao. Averiko ihany fa nanomboka teteza mity reny olona reny no mitantana ny Madagasikara ny zavatra hitanareo miova ve nyroso tany amin'ny tsaratsara kokoa ve tsy Madagasikara nanomboka teteza mity ka hatramin'izy lasa iny fa itsika rehetra zavatra nisy teto
Jirama tsisy tokotaniny. Ny fiainam-bahoaka tsisy tokotaniny. Nozarina mena zao tosika fa meno varitsiny zao ny olona fatsa nampiana amboly amokatra. Zany zavatra misy teto. Zany hoe ianao zany le politika omena mba hahafahanao tsy mahatsiaro tena de tolorana lava. Be de be zaro zany manokana de misaotra an'ireo navita nanala ny fitondrana teo aloha. Mafy reto ny iainantsika tamin'ny fitondrana teo aloha iny. De mbola mitady ny fomba rehetra ry zareo ahafahana mampita an'le mesazy tiana tongavana. Inona ozy izy nareo le mesazy tiana tongavana? Io mampiresaka olona hafa mihitsy io, ampitenenina mba andresena lahatra olona eny amin'ny tambazotra, entina ilazana fa tsy manjary zao fitondrana fanavaozana entin'ny kolonely Mikael zao sy ireo namany izao. Zay le zavatra mitranga zany a. De raha vao sanatrika tsy maharaka ianao de tafijabaka ao anatin'izy de izay rivotra izay no tia zareo ho alefandray am'izao fotoana. Satria zao averiko ihany fa ny influenceur, ny mpanakanto, saika ny olona rehetra no samy naneho hevitra fa tsy mety tsony ny fipetrahany fitondrana teo aloha iny ny alohan'ny alany. Nanao an'le avoloa izy. Rehefa nanao an'le avoloa izy en parallèle amin'ny tolony bahoaka de tsy mipasy le avoloa ny afara tamin'ny fialany teo amin'ny fitondrana. Lasa izy zany zao de nanao réflexion izy hoe aiza no ahafahana mampita an'ilay mesazy mba ahafahantsika miverina tsy moramora. De inona ny ataony? Mampiasa olona hafa am'izay izy ampiteneniny. Satria fantany fa raha reo olona efa eto an-toerandreo ihany, reo olonandreo ihany ny ampiteneniny, tsy aharesy lahatra olona mihitsy. De mampiteny olona hafa mihitsy izy entina andotona an'le fitondrana hoe zao io fitondrana io, zao io fitondrana io. Tiako tenenina de aleo arahantsika ny fanovana izay misy am'izao fotoana izao. Za mino sy matoky fa vonona reo olona izay napetraka hijery amin'ny olona bahoaka am'izao fotoana izao amin'ity fitondrana vaovao ty. Eto am-pamaranana n'ity vidéo ty de tiako no milaza fa ianareo izay mialokaloka ao anatin'ireny pazy ny fitondrana izay manao déstabilisation reny de fantatray. Ohatra anankiray am'izany Sandra Radjoason niafina tao Manjakandrina. Tao Manjakandrina niafina Sandra Radjoason. Mino fa hainareo le olona tiako tenenina. Fa izy no mbola miafokafona anatin'ireny pazy reny. Misy pazy anankitelo raha tsy diso pazy nampiasainy Zala tao amin'ny Serasera-Mada. Mbola tazako miodikodina eny de reny manao an'ireny mampiady olona samy ao anaty fitondrana de ampidiny. Satria lasany amin'ny fanoherana ry zareo. Zay ny fanaony teo aloha de mbola fanaony tia no atao am'izao fotoana izao. Ka ny tiako tenenina ho atsika izay atao hoe nahazo fahafahana ao anatin'izao fitondrana vaovao zao ndao reto hiaraka hampandroso amin'ny Madagasikara, jerena zay olana misy atao izay mametraka balizy mba misinony mba tsy verenany ny zavatra zay tsy nentina ataony teo aloha. Raha misy zavatra tsy kahitrareo tianareo ampitaina amiko dia resao amiko, ezahako ataony manao ny recoupement de avoakatsika foana zay zavatra zay fa aoka tsy andairan'ny sao sy andairan'ny resaka ataon'ireny olona zay hoe zahana ampiteneny reny fantatra nefa nidira. Ny zava-misy de zao misy rava le rezoana mafia teto Madagasikara satria niova ny fitondrana de io manomboka mitady ny fomba rehetra ahafahana mamingana zao fitondrana vaovao zao. Eto am-pamaranana makasitraka atsika rehetrarehetra misaotra be dehibe foana de zao amin'ny alahady amin'ny émission tsika amin'ny lahady zay sika adiniko iresaka dossier tsika ao anatin'ny fandarana zany hoe tsisy vahiny tsika amin'ny lahady fa anatiny manao investigation izahay zay tenako eto amin'ny pejy de izay indray no resantsika amin'ny lahady ho avy zao. Mametraka ny mandrapitafa mirary soa atsika rehetra ho amin'ny manaraka etra.